Ho ampitomboanao aminareo indray ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly manasanao imbobavaka eto indray amin'ity alakamisy 2 May 2024 ity. Alakamisy ahatsiarovantsika ny niakaran'ny Tompo velona any an-danitra. Ny tenin'Andriamanitra izay fotorantsika dia ny Jaona 4:9 andininy 15 ka hatramin'ny 11. Hakantsika ny lohahevitra hoe ny dikany niakaran'ny Tompo any an-danitra. Tianao ny Tompo ary efa nanomana fitoerana tsara ho anao izy. Manasanao ary hanatona azy isika izao. Ny Salamo 7:7 andininy 15 ka hatramin'ny 19 no hidiarantsika azy. Salamo 7:7 andininy 15 ka hatramin'ny 19. Efa niakatra tamin'ny fihobiana Andriamanitra. Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Maiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianan'ny masina. Amen. Zanakinira ana mifandresena mipanjakana mifasana ny voa no ny erina ny anarana tsy toa tsy voatanata Zanakinira ana mifandresena mipanjakana Yanao nandresy naureny fasana Fanjakani uta ulasana Nierini satana Fatuni kuti Nianarana nanjesi Ahari charurie Zanakinira ana mifandresena mipanjakana Vavaka isika riavana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Andriamanitra be voninahitra. Andriamanitra masina sy marina. Andriamanitra maharitra mandrakizay. Misaotra raha mba afaka miantso ny anaranao indray izay. Misaotra raha afaka manantona anao izay. Misaotra manome ity alakamisy ity. Ahatsiarovanay fa Andriamanitra velona ianao. Efa navita ny asa-pamonjenao tetỳ an-tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Efa nitondra ny aretinay sy ny fahorianay rehetra. Ny fahafatesana sy ny fahaverezana mandrakizay tokony anjoanay. Ary dia efa manomana fitoerana tsara lavitra ho anay. Misaotra noho ny asan'ny fanainao masina izay mbola mitarika anay hiaiky ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay. Misaotra mbola manome ny fiangonana azonay mijoro ho tenanao etỳ an-tany Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelony ny fifankatiavana. Misaotra ny amin'izao fotoam-bavako izao azonay mifampahery ary mijoro koa eo anivon'izao tontolo izao. Fa ninninona zavatsarotra, ninninona fahoriana sedrainay etỳ amin'ity tany fandalovana ity dia miaraka aminao ary tsy miala aminao izahay. Mitenena ary Tompo
mampahereza indray araka ny fombanao fa mana-tenanao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny vaky tenitsika anio ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:9 andinin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Fa ankehitriny makany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe akaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo aho dia votona alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny amin'ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy etỳ aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho dia hirahako etỳ aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrin'izao tontolo izao dia efa voatsara. Ray Masina, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ity andro alakamisy 2 May 2024 izay atsarovantsika ny niakaran'ny Tompo velona ny an-danitra izao dia ny filazantsara araka ny Jaona 4:9 andinin'ny 5 ka hatramin'ny 9 no hampaherezan'ny Tompo hanao indray. Rehefa nakana ny loha hevitra hoe ny dikan'ny niakaran'i Jesosy Kristy Tompo any an-danitra ho aminareo hatrany anen'ny Tompo. Amen. Fantatsika ry havana fa rehefa avy nitsangana tamin'ny maty ny Tompo dia niseho vatana tamin'ny vehivavy avy any amin'ny fasana, niseho tamin'ny apôstôly tany Galily ary niseho tamin'ny vahoaka marobe. Ary dia mbola nanohy nitory ny fanjakan'Andriamanitra nandritra ny 40 andro. Ary dia nampanantena fa hanome ny fanahy masina. Rehefa izany dia niakatra velona any an-danitra izy. Raha fitinina tsotsotra ny niakaran'i Jesosy Kristy Tompo velona any an-danitra dia izao no azo ambara. Niaraka tamin'ny apôstôly izy, nakao amin'ny tendrombohitra Oliva, tsy lavitra amin'ny Jerosalema tsy akory izany. Nampanantena izy fa handray tsy ho ela ny fanahy masina ireo apôstôly ireo. Ary izany no nahatonga azy niteny taminy hoe aza miala eto Jerosalema ianareo mandrapahatonga ny fanahy masina. Rehefa izany dia nakarina izy, mbola amin'ny tenin'Andriamanitra. Nisy rahona nidina ary dia nitondra sy nanarona azy ka tsy hitan'ny apôstôly intsony izy. Ary dia nisy anjely rehefa avy eo, anjely anankiroa niteny hoe
iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra velona any an-danitra tokoa ny tompo ry havana, ary betsaka ny vavolombelona izany. Inona ny dikan'izany? Eo amin'ny fiainam-pinoantsika, eo amin'ny tantara ny fiangonana. Voalohany dia izao: vita ny Jesosy Kristy ny iraka nampanaoviny ray azy tetỳ an-tany. Vita ny Jesosy Kristy ny asany, ny iraka izay nampanaovina azy. Fantatsika fa Jesosy Kristy ilay teny, ilay Andriamanitra tonga nofo tetỳ an-tany, ny rahana hamonjy atsika amin'ny fahaverezana mandrakizay, amin'ny fahafatesana mandrakizay, tonga hanambara ny filazantsara ny famonjena. Ary dia fantatsika fa vita ny soamantsara izany, ka dia ny faranany tamin'ny fomba mahagaga, satria ho any amin'ny ray amin'izay izy. Izay ny voalaza amin'ny 15 amin'izao Jaona 2:20 izao hoe: fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho. Vita ny Jesosy Kristy ny asany amin'ny mamisionera azy. Fa isika rehetra mpanaradia azy dia tahaka azy koa, misionera avokoa etỳ an-tany. Misy andraikitra izay iandrasana antsika ety, ary tokony ho farana antsika. Mifalia raha mba hitokisana omena andraikitra tahaka izany ianao. Manana izany andraikitra izany tsika eo amin'ny ankohonantsika, amin'ny mahadada, amin'ny maneny, amin'ny mazoky, amin'ny mahazandry. Manana izany andraikitra izany tsika eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny fiangonana. Atao ny tadio ny kristianina dia omen'Andriamanitra hery havitany andraikiny hatramin'ny farany. Ny kristianina tsy mba mpandositra didy izany. Ny kristianina rehefa manao zavatra dia tahaka an'Andriamanitra tsara sy mpanao tsara, manao zavatra tsara, mahereza fa mombanao ny tompo. Inona ny dikan'ny niakaran'i Jesosy Kristy tompo velona any an-danitra? Faharoa, nasandatry ny ray Jesosy Kristy. Nasandatry ny ray Jesosy Kristy. Fantatsika fa raha tonga tetỳ an-tany mantsy Jesosy Kristy dia tena betsaka ny fahoriana izay nosedrainy, indrindra moa fa ny tamin'ny herinandro masina izay nanatsiratsirany izao tontolo izao azy. Fa amin'izao famaranany ny asan'izao kosa dia tena nasandatr'Andriamanitra araka ny fombany izy teo mason'ny vavolombelona maro. Raha tamin'ny fanetrany tena lehibe no natongavany, naterahany tetỳ an-tany, izao kosa mivoninahitra lehibe no isandratany, iakarany any an-danitra sy hitsenany lanitra azy, toy ny avy nandresy tany anaty. Ary efa fantatry Jesosy tompo meloa io, mahatonga azy manamafy amin'ny 10:10 amin'ny Jaona 2:20 hoe: hankany amin'ny ray aho. Ny Filipianina 2:2-7 dia mamitina an'izany hoe: koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra. Izao sy ianao koa rehefa miezaka amin'ny iraka, amin'ny andraikitra izay nanondrahan'ny tompo antsika, na amin'ny fianarana na amin'ny asa, indrindra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, na dia mbola ankizy sy tanora azy ianao dia lazaiko anao omen'ny tompo vokatra, omen'ny tompo fifaliana, ary omen'ny tompo voninahitra isika. Izy mihitsy no nanome toky ataoko miavaka ny manompo ahy. Inona no dikan'ny fahatelo dia ity niakaran'i Jesosy Kristy velona any an-danitra ity? Tena misy ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Tena misy ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Hatrany hatrany ry havana dia nampiseho ny zava-miafina tamin'ny fomba mahagaga Andriamanitra. Izany hoe misy zavatra mahagaga fanampiny foana rehefa tena tia nisongadina ilay izy. Momba ny Jesosy Kristy izany, tamin'ny naterahany dia fantatsika fa nisy nikitana avy any an-tsinanana nanamarina azy. Raha natao batisy izy dia fantatsika fa nisy feo avy tany an-danitra milaza hoe: ity no ny zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary dia nisy voromalala nidina ho mariky ny hoe fidiran'ny fanahy masina ho an'izay rehetra atao batisa, ho an'izay rehetra mibebaka.
tamin'ny fitsanganany dia efa nambaratsika fa nisy anjely anankiroa ary nisy horohorontany miaraka tamin'izany. Na tonga an'ireo anjely ireo nanampidia ny varavaram-pasana. Ary amin'izao fiakarana izao dia hitantsika fa nisy rahona nanarona indray ary nisy anjely avy any an-danitra nitsena azy. Reny rehetra ireny dia sonian'Andriamanitra manamarina ny hoe tena avy aminy izany toe-javatra izany. Ka ny filazana fa niakatra velona any an-danitra Jesosy Kristy dia milaza izany hoe misy izay andehanany dia ny fanjakan'Andriamanitra ny paradisa izany. Ny fanjakan'Andriamanitra izay homanino antsika ho amin'ny fiainana maharitra mandrakizay na dia tsy hitan'ity masony nofontsika ity azy dia miariary eto fa tsy nofinofy, tsy anganongano, tena misy. Ny filazan'i Jesosy azy moa dia hoe tranony raiko, ao an-tranony raiko. Ary izy no vavolombelona voalohany milaza fa ho any izy. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro izy. Raha tsy izany dia falaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo. Atinao afisiny ato amin'ity Jaona 4:20 ity, andinin'ny 10 tapany 11 manao hoe tsy hahita intsony ianareo. Fa efatra farany, inona ny dikan'ny akaran'i Jesosy Kristy velona any an-danitra? Mbola hiverina amboninahitra indray izy. Mbola hiverina amboninahitra indray izy. Io sisa ny mbola tsy niseho tamin'izay rehetra nolazainy mialoha. Efa nambara tamintsika, naterahany efa nambara mialoha zany hatrany amin'ny mpaminany Isaia. 700 taona talohany naterahany Jesosy Kristy zany. Tanteraka avokoa zavatra nolazaina mialoha. Ary anisan'izany ity ny akarany velona any an-danitra ity. Dia ho iaho hoe ilay fiverenany amboninahitra avy any amin'ny raholanitra sisa no mbola tsy tanteraka, nefa io koa dia efa nambarany mialoha. Raha tsy laza afa-tsy no matotiko 7:20 sy ny eo amin'ny Apokalipsy ho avy any amin'ny raholanitra ny Tompo. Dia sanatria mbola hisalasala indray isika. Mahatonga ny Tompo miteny hoe kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Sanatria mbola andeha amin'ny fahitana ihany sika ka manao hoe izay efa hitanay aminy nonay fa izany mbola tsy hitanay. Dia hoy Jesosy Kristy miteny mahitsy amin'ny 7 amin'ity Jaona 4:20 ity, fa ho tana izany satria tsy nino ahy izy. Dia anao tahaka ny Sadoseo ve tsika? Sady tsy mino ny fitsanganan'ny tenany maty no tsy mino izany fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny paradisa izany. Dia tsy ho any raha teo tsika. Entitra ny anjely ry havana, tahaka ny tenenan'ny anjely tamin'ny vehivavy tany am-pasana hoe tsy ato izy fa efa nitsangana, ary dia hitan'ny vehivavy tokoa fa efa nitsangana izy, hitan'ny vavolombelona maro. No tenenan'ny anjely amin'ny fahefana indray eto hoe ry lehilahy Galiliana, iny Jesosy izay nampiakariny iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Ny andikan'izany avy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, avy any amin'ny paradisa indray no hiaviany hakanareo. Ka sady tena ho avy tokoa amin'ny voninahitra ny Tompo ary misy izany paradisa izay efa nomanino antsika izany. Ry havana izao no avy reto am-pamaranana. Jesosy Kristy velona no niakatra any an-danitra. Tsy mba tahaka ireo olo malaza sasany izay ivavahan'ny olona ankehitriny izay efa maty any am-pasana, tsy nisy niakatra velona any an-danitra. Andriamanitra velona no ivavahantsika. Efa any an-tranony ray Jesosy Kristy izao, efa eo ankavanan'Andriamanitra ray izy. Ary efa napidina ny fany masina hanosy hamarana izany fitorinan'ny filazantsara ny famonjena izany. Hialanenina hampianatra atsika, handresy lahatra atsika. Araka ny voalaza amin'ny 9:9 amin'ity Jaona 4:20 ity, hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ry havana, averina ihany fa efa tanatin'ny andro farantsika izao. Ka izay tsy mety miaiky ny fahotana dia tsy maintsy homelohin'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Ianao izay mbola nisalasala hatrizay,
efa nomen'Andriamanitra fotoana nandiniatena ianao. Raha tsy laza fa tsy izay fotoana ny iboantsika izay fotsiny aho, aza mangatakandro tsony, miverena. Ry mpanaradian'i Jesosy Kristy, zao ny afatry ny tompo ho antsika alohan'ny miakarany any an-danitra. Handeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indraiky ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Amen. Fidial, benefício.
Andeha hivavaka sikariavana. Tompo misaotra noho ny fitiavanao anay. Misaotra naneo taminay indray fa efa voamanao mialoha ny zavatra rehetra. Azonay manara-dianao hatramin'ny farany. Misaotra indrindra noho ny fanahy masina mandresy lahatra sy mampahery anay isan'andro. Misaotra noho ny fahefanao omenao anay. Azonay manovo toro ny anaranao ny fanahy mangeja, ny fanahy mamatotra rehetra, ka mahatonga ny maro aminay mbola tsy mety mino ny fiverenanao sy ny fiainan-danitra ny amin'ny paradisanao. Matoky izay Tompo fa hikasika izay mbola latsaka ao anatin'izany fisalasalana sy tsy finono izany ianao. Entinay ao natrehanao ireo marary araka ny aretiny avy. Tompo miasa. Tompo mamindrafo. Ary dia tinononay ho an'izay matoky anao ny fanasitranana. Hijery sy ireo mahantra sy sahirana ny ianao Tompo. Ka n'olon-tsaina izay rehetra manam-pahefana mba hiverena ny fiainanay amin'ny tokony ho izy indray. Mangataka anao izahay, ampahery manokana izay rehetra kivy sy ketraka manoloana izao zavatsarotra lalovana izao. Hanokatra lalana ho an'izay rehetra miantso ny anaranao ianao. Hanome aina indray ny toe-karena isam-pirenena sy maneran-tany. Mino sy matoky izay Tompo, fandray ny hery ny fanahy masina hiatrehanay ty herinandro vaovao ity. Akambanay ary ny vavakay amin'ny ranam-pianaranao manao hoe: Ranay izay any an-danitra, mba masinona ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Neo anay an'io izay anina saza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aiza mitondra anay ho amin'ny fankapana, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ry havana ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy manatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.